Salama daholo eo fantatra tamin'ity herinandro ity fa nisy lehilahy anankiray izay nanavotra ny zanany sy ny naman'izy ireo teny amin'ny plaziny Antsantia rehefa natelin'ny rano ireo naman'ireo dia iny tonga ilay renim-pianakaviana nanavotra azy ireo fa noho ny avitra soamantsara iretsy farany dia ilay lehilahy indray no lasa natelin'ny rano izay tsy fantatra mazava moa ny tena antony na tonga azy tsy afaka nihetsika intsony teny anaty rano ka maty ilay rangahy taorian'izay. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ary manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misisy tamatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahary. Matetika hita ary tsy voasambany tamin'izao no nahitana olona izay sendra milomano eny an-dranomasina indrindra ao Mahajanga ao rehefa avy eo dia atelin'ny rano ary misy amin'izy ireny dia tsy hita popoka mihitsy raha tsy efa volana maromaro na ihany koa andro maromaro aoriany izay fahaverezan'izy ireo ao anaty rano izay, na eny amin'ny Grand Pavois izany na eny amin'ny Petit Plage na koa eny amin'ny sisin-dranomasina rehetra ao Mahajanga ao dia saika ahitana an'izay avokoa ary matetika moa ireo izay tonga mitsidika an-tanàna Mahajanga na ihany koa ireo izay mpizahatany no tena lasibatra amin'izay afitsoky ny faty ao an-dranomasina izay. Tadidio anefa fa rehefa tonga ireny mpizahatany ireny mitsidika an-tanàna misy ranomasina izay dia miteny foana ireo izay tompo tanàna na ihany koa ireo izay mipetraka manamorona ny ranomasina ireny amin'ilay hoe ireto avy ireo fady sy ireo tsy azo atao rehefa hijoboka ao anaty ranomasina ianareo fa raha sanatria ka tsy manaraka an'izany dia mety hiteradoza ho anareo sy ho an'ny hafa izany. Fa raha ny olona izay efa tompo tanàna dia efa mahay sy manaja antsakany sy andavany amin'izay resaka fady an-dranomasina izay. Fa matetika ireo vahiny izay tonga mitsidika no minia tsy manaiky sy tsy manaja an'izay resaka fady an-dranomasina izay. Misy moa ireo izay mamaly bontolo sy manao beloha fahatany amin'ilay hoe tsy misy irarahinay an'izay fady izay loatra fa ny anay dia Andriamanitra ihany no miara-dalana aminay sy miaro ny tenanay fa raha izay fady izay dia tafiditra ao anatin'ny fanompontsampy ho ireo sasany izay tsy manaiky an'izay resaka fady izay. Tandremo anefa fa izay tsy fanekenao any fady ny toerany hafa izay mety teradoza ho anao ary mety hamoizanao ny ainao. Ekeko fa ilaina ny fivavahana, ekeko fa tsy vitsy amin'ny malagasy no miaina ao anatin'izay fivavahana sy manompo fivavahana kristianina izay fa tadidio anefa fa ny fady dia efa teo foana hatramin'ny tany alohabe mbola tsy nisy an'izany fivavahana kristianina izany raha ho an'ny malagasy izany. Ka tokony samy hiezaka hanaja an'izay fady sy izay fetra tsy azo ihoarana izay eny amin'ireny toerana saropady sy toerana manankasina ireny isika rehetra mba hialana amin'izay mety ho loza ateraka an'izay. Raisitsika ohatra izao ireto fady izay tena tsy azo atao rehefa mandalo amin'ireny toerana manankasina na ihany koa ireny doany manankasina any amin'ireny ranomasina ireny. Ohatra zao tsy afaka manao lambamena na ihany koa tsy azo atao ny miravaka volamena sy ny tahaka an'izany rehefa mandalo amin'ireny toerana ireny. Eo ihany koa ny tsy azo anaovana any fihinanana sakamalao na ihany koa fitondrana sakamalao rehefa mandalo amin'ireny toerana manankasina amin'ny doany ireny. Indrindra fa ny fihinanana kisoa na ihany koa ny fitondrana kisoa rehefa mandalo amin'ireny toerana manankasina ireny dia tena isan'ny tokony hajaina fa raha tsy izany dia hiteradoza ho anao izay.
ary efa matetika hitantsika foana eny amin'ny plage ao Mahajanga rehefa tonga ny mpizahatany dia matetika tenenina foana amin'ilay hoe aza mihinana kisoa rehefa mbola hilomano ao an-dranomasina ihany fa raha tsy izany dia mety ho sahirana ianao ary mety hiafara amin'ny famoizana ainao mihitsy izany. Fa ireo vahiny tonga mitsidika no minia tsy manaraka sy tsy mino an'izay voalazan'ireo tompo-tanàna izay amin'ilay hoe tsy mihinana kisoa raha mbola andeha hilomano ao an-dranomasina izay. Ka efa maro ny tranga izay tratra tahaka an'izay fihinanana kisoa izay raha ho an'ny plagen'ny Mahajanga no asiana resaka satria avy mihinana kisoa ireo mpizahatany rehefa aveo mandeha milomano ao an-dranomasina ao. Tsy elatsela akory dia iny fa manjavona tsy hita ny sasany tamin'izy ireo ary vantany vao hita dia vata mangatsiaka no afitsoka an'izay. Tahaka an'izay hono ny tranga izay nisy tao amin'ny plagen'ny Antsantia ity tamin'ity faraparan'ny herinandro ity araky ny siosion-dresaka izay avy eny an-toerana. Nisy ny raim-pianakaviana anankiray izay nanavotra ny havany sy ny zanany izay tafalatsaka tao anaty ranomasina teo amin'ny plage manamorona ny Antsantia dia rehefa avitra soamantsara ireo zanany sy ny havany ireo dia iny ary fa tsy afaka nihetsika intsony ilay lehilahy lehibe raim-pianakaviana ity tao anatin'ny ranomasina ity. Na dia niezaka niantso ny vonjy aza ireo manodidina, niantso ireo izay mpitondra lakana dia efa tsy avitra intsony ny ain'ity raim-pianakaviana ity fa vata mangatsiaka no sisa no raisiny ireo mpitondra lakana teny anivon'ny ranomasina iteny. Araka ny resaka mandeha dia mety noho ny fihinanana kisoa melohany hijobohana ao anaty ranomasina no tena antony nahatonga an'ity raim-pianakaviana ity no tradoza tahaka an'izao araky ny voalaza avy eny an-toerana hatrany. Fa ao kosa ireo izay milaza fa mbola tsy fantatra mazava ny tena antony izao fahafatesana izao fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Fa izay avy ety Ambohidahoata Gasy dia mirary ny finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nianjady amin'izy ireo izao aza misosoka alahelo intsony ary ainganeka ho tsara levenana ny maty. Fa ho an'ny izay sisa mbola tsy voa dia mitandrema ihany rehefa mandeha eny amoron-dranomasina eny fa ny faty rehefa ho avy izay dia zavatra kely dia mety hamoizana aina ary raha mbola misy ny fisorohana azo atao amin'izay dia mitandrema ihany amin'izay resaka fady izay fa ny fady dia isan'ny zavatra tena manandanja amin'iny tapany andrefan'ny nosiny indrindraindrindra amin'ireo morontsiraka sy ny maro hafa ka tsy misy tokony hihoatra fefy amin'izay resaka fady izay fa lasa miteradoza ho anao sy ho an'ny hafa raha toa ka tsy voahaja izay resaka fady izay. Eo ihany koa moa ireo voaka marobe izay manome tsiny ny fitondrana any an-toerana amin'ilay hoe tokony asiana foana ny mpamonjy-voana amin'ireny morontsiraka ireny satria tahaka ny tany mandroso rehetra dia misy mpamonjy-voana foana isaky ny morontsiraka tsirairay mba hisorohana amin'izay hoe olona atelin'ny rano na ihany koa accident ao anaty ranomasina izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sesy tao Ambohidahoata Gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.